Tsy azo adikevitra fa ireo fanoherana sy forongon-drajoelina very tombontsoa no ambadika izao fanakorontanana izao onambarany Eliarabivahiny. Mpanolontsaina teknika ny fanavozana no sady filohany Antoko Otrikafo sy Kafim. Hoanay moa aloha zany zay atao anatin'ny Otrikafo sy ny Kafim zay tsy menatra mihitsy nanao hoe nandray anjara tamin'ilay fanonganany. Zay zany assumenay izay zavatra zay na tiatsika na tsy tiatsika ny olona niara-dita amin'ireo zany zay mbola tavelany anaty rafim-panjakana sy ny administration rehetrarehetra any tsy azontsika hoe verina mihitsy hoe hanao zay fomba astable n'ilay fitondrana amin'izao fotoana zao tsy possible zany. Ary azadintsika fa ireo olona mbola manam-bola koa ireo mbola manana fitaovana ireo ahafahana manakorotana ny firenena. Tsy tokony ampiambitra ny fitondrana fanavozana ny zava-misy onambarany Eliarabivahiny indrindra fa ny fanenjena ireo tsy maty manota izay mbola miriary eto amin'ny firenena. Za tena miala tsiny fa toko mahitsy aloha izy hoe misy olona tokony alefany amponja nefa miriary miaraka amintsika eny milaza fa manohana n'ilay fitondrana fanavozana any na dia efa hitsy fa mana ratsy endrika sy te hanadio ny tsy nentina ataony teto amin'ity firenena ity fotsiny ireny olona ireny dia milaza fa manohana. Tsy fantatsika ihany koa ny zavatra eritreretiny ireny satria na tiana na tsy tiana niaraka tamin'ny Andry Rajoelina nandritra amin'ny taona maro ireny olon-dreny na olom-boafidy izy na olom-boatendry dika zay zany tsy azontsika hoe eritreretina mihitsy fa reny ny onamana ilay fitondrana fanavozana androany na hoe maniry ny tondrana ny firenena makany amin'ilay fanavozana ka zay nataoko hoe mila may ny ao anatin'ilay fitondrana fanavozana ary tena mila mientitra mihitsy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra fa lasa manahirana ilay izy satria ohatra ny tady refesin'ny sasany zany ilay itsika atao anatin'ilay fitondrana fanavozana. Mbola forongon-drajoelina avokoa ny maro anisy eo anivony anteny miaram-pirenena hoetra nambarany Eliarabivahiny ka tsara ravana ity androm-panjakana ity sady ny akamaroan'izy ireo dia manana dosie maloto avokoa. Zany anteny miaram-pirenena zany aravao hoe ny institution rehetrarehetra hita tsy naomby teo aloha ravany tsika mieritreritra iroso amin'ny fikeonandoam-pirenena tsy nravana ilay izy teo aloha dia fotoana io hanararotana zany ilay fikeonandoam-pirenena io andraisana ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra satria averiko ihany hoe ny olona ohatra ao anatin'ilay fitondrana ny akamaroan'ny ao anatin'ny parlement amin'izao fotoana izao ka olona manana dossier daholo miresaka tsika ny écran plat miresaka tsika ny olona nampiteniny anarany fangalaram-bato ny fanodikodoina na rem-pirenena teto ny olona namadika ny volamena ho lasa bolongam-by na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra ireny anakorontanana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tenenay zany tsotra be hoe zay nge raha mitaky an'ilay fandravana zay tsy ny hafa manko moramorainy fotsiny ilay izy hoe mitady toerana fozay ve tsika ve mitady stabilité tsika ve mitady ny fomba ampandrosoana ilay firenena mba tena hoe makany amin'ny lalan'ny fanavozana tokoa dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisina ateraka zay dia zay tokony ampiarana ny lalàna dia ampiarina. Manameloka ny fanaovana sorona ny olom-pirenena majinika noho ny resaka politika i Eliarabivahiny ary mangataka ny fitondrana fanavozana vao maika nenjana ny fandraisana andraikitra satria lasa refesin'ny sasany fitondrana. Tsy mpahay taratasy faratapony ihany no kirakira hevitra eto. Eny ary. Ary nisy fiaramiasa-kely vitsivitsika dia manohy ny fandarana indray. Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Eny ary mahirefatra amin'ny telopolo minitra eny amin'ny valivora maraina manomboka eto dia miaraka indray isika resahana io zany dia hoe manampy anay eto amin'ny plateau ianao raha ohatra ka mba manana fomba fijery hafa ihany koa manoloana an'ilay ataontsika hoe lohahevitra vitsivitsy resahana teo na mety ampita vaovao mety hanao fanamarihana metraka fanontaniana dia fotoanan'izany zao tsaivina ihany fa dia manana 2 minitra ny mpiantso isaky ny miditra mbola afaka miverina izy raha ohatra ka tsy voafintana ao anatin'ny 2 minitra ny zavatra tiany ambara dia mampiseho laharana fotsiny zany eton'ny mahazatra ary dia efa voahajatra amin'izay moa ny fifanajana ao anatin'ny fomba hifampitana eto dia inona sy antenana fa hitohy hatrany zay ao anatin'ity serasera antsika hifanaovana hatreto eto sy ny mbola hotohiny zany satria miankana amin'izay ihany koa ny ahafahana manohy sy ny tsy manohy antony fandarana itony zany. Constant Revelson ianao moa mpanao baolina ihany taloha fa mba olona manko hoe fa maninona reo dia tsy mba miresaka sport mihitsy raharam-pirenena daholo zany rehetrarehetra ao zany le baolina tamin'ny alina moa zany dia misy mitena izy hoe canne sa ligue 1 dia hoe mondial tompoko io fa tsisy hoe canne na
hoe Ligue 1 zany le baolina fa de reny moa zany aloha ny frantsay zany tavita voalohany eo amin'ny ataontsika hoe dinga manasadalana amin'ity resaka mondial ity. Izy igny jerena amin'ny ankapobeny satria ny baolina kitra de voasokajy hoe sport roi asa moa zany ny filazan'le hoe sport roi io de mampiombona mampiray mandrava andreo sakana rehetrarehetra ary io dia tena be de be jerena fotsiny zao ohatran'le zavatra nataon'le firenena kely le hoe Cap Vert de zao de tena mibosesika ny olona eran'izao tontolo zao te ho any amin'ny firenena kely io vokatry n'inona avokatry le zavatra sy ny zavatra vitandreo mpilalao Cap Verdienne zany tao anatin'iny mondial iny de efa tsy ombany mihitsy le famandria toerana zany hoe ndeha ho any an'izany Cap Vert zany ndeha ho any amin'izany Cap Vert zany mba nanofy an'izany teo le mpanjaka kely repoblika fa efatra teto amintsika hery fa vitany daka vingitra de hoe aty ny mampiray malagasy ary za tena nanao stady tena goavana 2024 reny nanao terrain tena goavana mihitsy izy amin'izany tena stade bare ka de le baolina manko mahalina indrindra ty amin'ny tany ohatratsika tena lina mihitsy ohatran'izy io fomba akoatran'ny hoe fanatanjahantena sy fifaninanana zay efa mahaliana sady fa io na mpandaka fingotra ray ao anatin'ny amanaliny aza no tafita sy tafakatra tena hoe hay ianona ono lasa ary amin'ny Saint-Étienne zany nalaza taloha iza hoe iza ty lavavolo ty teto amintsika teto nisy lasa tany amin'ny Saint-Étienne teto amintsika ny mpandaka fingotra de tena de manomboka manaraka an'le kitra zao ny baskety amin'izay satria eto ambonin'ny tany zany misy tanora tsy vitany hoe kinga sy mifaninana sy firenena mifananana fa tafasanatra lasa mpanefoefo avy amin'io saingy ray ao anatin'ny etsetretsetra zany tsika malagasy zany mery miteny eto ry zalahy mahay an'io mery miteny eto foana izy hoe ny tany ketsa zay ny tena lasa mitsiriritra ndro mba hampe fotsiny sy ohatrany hoe makanino ohatra mantsy le amin'ny lafiny anankiray hoe mampiombony izy misy fiaraha-mieta amin'ny firenena satria raha ohatran'ireny raha niteto Madagasikara eo tamin'ny 2024 de samy teny daholo manofaofa ny saina sy ny sisa fa ombadika kely izy mantsy zay raha hoe oharina amin'ity resaka fanavozany ity ohatran'ny adimy zany fa ombadika io de misy tokony tsy raha ohatra hoe misy fombiazana de lasa zay de hoe ianona tompony raikitra zany tsisy raha tsaferanay zany nefany ny tena izy de hoe miara manorina de miara mito mivokatra de miara za aloha tsy manao le aloha tsy ampiasaina le miara mainka ohatrany afafabe fa misy fifanohanana be de be nefa ny tokony atao ao ambadika eo de zay zany tsy tokony ho rafa hoe miara miketika de miara tafita de samy mba miara migioka an'lizy fa tsy hoe rehefa tsy hoe namany tsy anao sakaiza mimpandresy fotsiny eto zany izy zay ary le ministeran'ny tanora zao de nanao tetsy nanao teroa nanao tary fa ahoana ny ahatonga ny sport ohatra ny baolina de tena amin'izay lazaina hoe miaraka zay tena ho simenitra ho an'ny firenena mihitsy fa tsy atao spectacle ndray mielatra hoe ao fa ataoko mahita mondialinareo ao fa asiko stady tsy raha atsika mioraka ny atsika fa le hoe le fanatanjahantena resako teo nge de hoe atreto aloha dia kiotomaningana anankiray anatin'ny analiny no afaka manao an'le dingana miakatra dia lasa Kylian Mbappé fa le vahoaka manontolo tsy tonga amin'le hoe efa ambony fa avolenta zao ny baolina pokotany baolina commune na sala amin'izany fa tena mbola ohatra ahoana ny hevitry ny eto amin'ny firenetsika ny amin'ny fanatanjahantena sy ny amin'ireny sport ny filazanao azy teo moa de sport roi le fanatanjahantena tena mampalaza reny sy mampiombona be reny satria izy mantsy Constant Ravelson fa ohatrany hoe mba araroty kely fotsiny izy hoe
ny mandritra ny ao aloha zany amin'ny fanomanana amin'ny ezaka matetika dia miasa jambarafozana ny betsaka ao fa rehefa misy vokatra tsara zany zay fa mirodorody hoe anay iny ray aloha zay fa rehefa ho arinan'ilay satria fotoana fohy ihany no ahafahan'ny atleta na iza hoe mamiratra ao amin'ny fotoana amin'ny lafiny sport raha ty amintsika aloha fa le ho arinan'ilay izy dia tena be deaibe le zavatra mitrangy reny hoe tena sahirana tsisy nefa voninahim-pirenena narovany zany nandritra nrehetrarehetra reny dia lasa fasahiranana be le ao arinan'le fotoana aloha dia mba hisotro ronono tsisy an'izany moa eto dia lasa manahirana be le mieritreritra an'ilay izy asa na hoe fotoana mba eritreretana zany ve amin'izao fotoana zao dia ahoana fotoana ny mihitsika io le resaka diniky ny tanora foana io akoatra ny fanabeazana akoatra ny resaka fampananana asy eto amin'ny firenena dia io ahoana no ny tanora ary ny maro amin'ny tanora ny maro indrindra amin'ny tanora no afaka mitodika amin'izany sport ny sportna fifaninanana sy sport de haut niveau mihitsy mila resahany zany inona ny politika pirenetsika momba an'izany fa sao de sanatria le asa andavanandro tokony ataon'ny ministera ny tetezanao faritra de hoe de ahoana ny aty de mila terrain synthétique zay de ohatran'izay de mila gant de boxe ohatran'ny tsy hitantsoniko zany boxe zany lasa ohatran'izay nefa reny zavatra tokony efa tsisy ny fanohanana sy ny oentimanana amin'izany tokony efa tsy hitalahoana etseroa zany rehefa misy mampalahelo mahita le tanora malagasy efa amam-bolana maro manao fanomanantena ohatran'izany indrindra foany amin'ilay ataontsika hoe fanatanjahantena le an'olo tokana amin'ireny sport de combat reny na sport de contact zany dia lasa mandady mihitsy any ananina any vao tavavoaka manantena zay dia mbola tsaroko tsara tamin'ilay nisy le tovavy kely mpanao judo dia niasa mangina tany dia rehefa trara vokatra dia hifandrombana miantsa zany andapa nazo moto mba nanomarana ny famonjen'ny resaka fanazarantena sy ohatran'izany zany le zavatra mitranga dia lasa manao sakaiza mimpandresy kely eto foana zany tsika ao anatin'izy dia politika dolo nefa zany politika mila zava-dehibe mila fionana sy mila resaka iny fa tsy mizara maillot rehefa propagandy atao eto dia mizara baolina rehefa propagandy dia ny ivory tsara mpitaona zay no tapaka atao anatin'ny falakevitry ny minisitra ny solombavam-bahoaka zany dia io moa zany miverimberina foana roviana ihany zany vao vakilovy le vakilovy resahana moa zany eto le hoe fa inona marina zany ny tena fandehany mikasika amin'ireo mpitondra fanjakana zay bekaso io moa zany le mitaritarika kasorolona moa zany nozy ny teny fampiasany hoe tena nanao ny tsy netiteto nangorokarena amin'ny tiara-dalàna nanososiny lalam-panorenana sy ny fandikan-dalàna amin'ny endrany samy hafa dia haute cour de justice moa zany tena resahana foana fa ohatra nisaka misy fivoriana ny anteny-mery izy io dia voaresaka fa mifarana ihany ny fivoriana tsy eniny toyany fa ohatra ny lasa afo milolo fotsiny teo zany dia miredareda fotsiny eny ampamboana fa rehefa aveo izy na le voamera tena misahana n'le dossier tsy hainona feo mihitsy eny fa namba fanazavana taon'izay mitarika n'izany voamera zany hoe ahoana sy ahoana tokoa sa efa nanjavina tao le dossier sa nanakory ao anatin'le izy dia mahabe ahiahin'ny olona ao anatin'le izy hoe fa ahoana ihany dia lasa ohatra miampy an'ireny mbola miverina ihany amin'le resaka sadeka teo le hoe sadeka moa zany manovokovokoiky raha vao mahita hirika koa izy dia efa zaiko raha vao mahita hirika izy zany dia efa hoe avereny ny sisitany voy ny gada politika janono ty fanenjehana arrestation arbitraire moa no voambolana nampiasainy eo anatin'le izy dia efa disika goka ihany zay ozy izy ny zalahy efa fampanaraka n'le izy hoe zany koa monga dia vaovao fa tsika ihany koa no mitamatama dia ho avy ny olona raha vao tsika mitamatama eto io rehefa ataonao hoe zay namboatra repoblika vaovao tsisy ataotaonao anjany tsy iny ataon'iny manko dia karazany hoe miavana mirery dia mba atao raha tena ritina dia hoe miaraha mitatanka ao amin'ny assemblée ao izy efa miara mifampitatanao inona tsony mbola tediavina mihoatra an'izay le haute cour de justice ingamba ny resahany gato eo ka ohatra ny avary ihany ny voadona amin'ilay izy dia tsy te hanao an'izany angamba ny assemblée asa
tao amin'ny assemblée tao ihany manko nahenona ny mpanohitra tamin'izany fotoana zany manao hoe oka mihitsy ny dossier ty fa tsy hainao ny rapitso fa itsika rehetra zao ange tsisy mahalala sao de vony valy faty politika zany ny feo nandeha tamin'io de zao moa zany hoe mifanao aketo fetsy maka ao anatin'ny assemblée ao fa itsika vahoaka le manantena fanavaozana mba te aheno feo momba n'izany hoe ataon'zareo ahoany haute cour de justice io misy ve lala-kevitra mba anaovany lalàna na zavatra hiditra amin'ny lalam-panorenana mba mipoitra vao amin-drareo ao rehefa hitany fa tsy mety io ary tsy azahoany manafay an'izay tokony ho faizina ny ao tsy mazaza ao zany de avoay fa ity ianareo mangenaena be fotsiny de be marenina fotsiny momba le haute cour de justice manjary le fanenjehana ny ratsy teto amin'ny firenena mihitsy no sakananareo ny fomba fitenin'ny vazaha zay de obstruction parlementaire zany hoe vato misakana mihitsy le antenimera-pirenena ny amin'ny zavatra ohatran'ireny hoe haute cour de justice reny mitenena alao hiteny mihitsy ny ao amin'ny assemblée na anadio tena fotsiny ary aloha de hitanay anjaranay indray mijery hoe tena izy zany na tsy tena izy sa ve efa mety zany koa mety efa hanomana sady koa makany amin'ilay zay hoendrikana sy ny votoatiny zay lalam-panorenana iorenan'ny république fahadimy eo mbola voatazonao ve le haute cour de justice ambony faharoa ady hevitra mipetraka hatrany am-panomboana ihany koa hoe ny finyreto ataontsika hoe tendrim-pitsarana manokana hoe ity edina fotsiny amin'ny kolikoly ity edina fotsiny amin'ny talozany hoe bois de rose ity de reny ma tsy lasa hoe nasampitsara dia na mitovy ny grade sy ny faharetina teo amin'ny asana sy ny sisa de tsy mitovy ny fakasitrahana tsy fakasitrahana moa zany fa ny valika-tsemboana de ataoko hoe karama mihitsy moa zany tsy ny karama ao anatin'ireny de zany rehetrarehetra zany ko ingeny mahasarotra ny raharaha andalo fa misy antso mandondona ao de raisina anao miarabary syndicat ampitsara etoko manako be salame ny fikresana raka mikasika an'ity resaka von'olona eto amin'ny tanàna ty von'olona gasy zany tena am'le tena fitiavam-bola loatra tena mampalahelo mihitsy am'izao de atsika verana de tsy mbomena aza mihitsy amin'ny zao tontolo zao ny eritreretinareo fa olona ray ary maty any an-dafy efa mahasarotiny indreo de atsika zany am'le resaka fitiavatiavam-bola kely sy le ataontsika hoe sanatira hoe tena karamain'olona marina ny nosotasotan'ireo de tena zavatra mampalahelo eto amin'ny firenena le zavatra ohatran'izany satria manko zany mieritreritra hoe maninona moa ny toe-tsaitsika gasy ny manao ohatran'io io anie tena dini tsara fa raha ivon'olona iatsireo zaty de tena hoe ataoko hoe mpivavaka fa tsy de tena ana mpivavaka fa tena efa heloko enatrehan'Andriamanitra io ary tena zavatra mandinia atsika gasy ho ana rolo eko afatra na rolo tyle manana toe-tsaina hoe amonomono zaza kely fatany ty zavatra faotana be faotana mafaty enatrehan'Andriamanitra zany zavatra ataonareo zany ary nefa dinina tsara fa atsika nefa mety mbola mafimafy an'izany ny sazy men'Andriamanitra atsika eto amin'ity firenena ty satria mampitongava saina nareo ry zalahy na vehivavy zay ao anatin'izay tena voakarama amin'ity zavatra ataonareo ty fa tena mamenatra zany zay ry Grido fa misaotra-betsaka ndao ary resaka von'olona tseroa zany efa mila miseho am'izao tontolo zao fa maharo ny taranakitsika sika ary nahita ny fomba erovana taranakitsika ary tsy hiverina tsy hipoditsony eto amintsika io fomba bibibiby ataon'ny ankehitriny zao io zay ihany ny aninatsika zay zay moa lefa ndraisana tatsy aloha ahoana ny fomba tsy ny arovana koa mantsy aminatin'ity tranga anankiray ity loha zany efa manao angaretina be moa zany mpitandro filometra fa tena fa io ny monato mihitsy na etsika tamin'ity ndray mitoraka ity
ny amin'ny hoe mila mailo koa amin'le tondromolotra aloha zao dia misy fifankazona ny fiarahamonina eny dia iny ireny no ahitana loza zany satria fa tsy ray koa tsy roa nefa ataontsika hoe lasibra atao anatin'ny lizy na tany anatiny hoe tsy alajaza rery fa hoe voatolotolo tany anaty fivarotana tany misy miteny hoe aza mitondra zaza le madididitra fa zay ny olona fampangalajaza ndray koa ianao anatin'ny lizy raha be nga izy ty nefa misy olona tena mikendry ny atongavana amin'izay mihitsy amboly azany ao anatin'ny manodidina anao dia tsy afaka eny fa naly hoe ny fiasana ary zao betsaka ny mpiasa lasa mitondra zany any hatrany ampiasana hoe vakansy fa anahirana mitaitaina be ametraka an'le zaza rery any an-tanàna sao dia mitsoridrika iny ankizy raha any ihany koa anatin'le milalao dia lasa ena tsy mandeha araka ny tokony izy zany na ny fifatoana ao anatin'ny asa sy ny vokatra zay ho ateraka zany noho le tebiteby tsisy raravanina zavatra anankiray zay fa horesana kely constant Ravelson satria isany zavatra manahirana ary tena mbola mitana ampifandray amin'le resaka fitsarana teo mikasika ny rahatany misy moa zany le fanapahan-kevitra fa nisy fotoana resantsika kely an'iny ihany atao amin'ny anteny mera-pirenena sy le niakina tamin'ny volavolan-dalàna navoaka ny mpanantanteraka ny amin'ny hoe averina amin'ny fanjakana malagasy ireo tany bodon'ny voanjo ny tanin'ny voanjo zany ireo colon tamin'ny fotoanandro dia io raha be satria ny dossier amin'ireo raharaham-pitsarana maro dia saika io resaka tany io zany tena mameno ny raharaham-pitsarana noho le hoe tsy ananana taratasy mazava eo ihany koa hoe nitaranaka ny voanjo mbola meloelo indray fa tonga fa hoe zay mikitika ny tanànanay dia zany rehetra iny fatripo ataontsika hoe itasy bongolava sy vakinakaratra iny moa zany tena betsaka ny sehon'ireny tranga ireny manangatra indray zareo zany dia amin'izao moa amin'le resahana an'ity hoe alosotrahany gasy ny taniny dia misy an'le fizarana titre fa na zany na tsy zany ihany koa anatiny io dia io le verina amin'le hoe atao amin'ny teny gasy le satria misy taratasy peta-drindrina meloma tsy tokony fampafantarana hoe sao dia misy manao fanohanana sy ny sisa rehefa vitavita teny ambony latabatra ny akamaroany le misy an'le misy boky rovitra dia any zany dia mantsavina any ny taninao satria tafiditra tranony fasana misy ny sasany misy mahazo ety ambony latabatra ety ny tany nefa nisy nanajary fotoana hely io ndaloha raisiny ianao miaraba tompoko manao any eny ary miaraba tompoko salama tompoko tena misakototo misakototo fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana marina be hoe mba mijery hoe ny amin'ny antenera-pirenena no fanafangala-pery amin'izao fiainan'ny firenena izao satria raha jerena hoe inona ny tena lahara-pahamihe amin'ny fiezahana anao an'izao fanakozana izao ahitana zareo ny mpanalalahy izy mikondo ny tena marina zany izao le olona mihitsy tsy misy ao zay mpanao politika zay maneho-hevitra tomotan'ny olona hoe makaiza daholo fa tsy fantatra ao zany ny mpaneho-hevitra dia isika le vahoaka aty ambany zany dia hoe izao fa le ny tantara io dia mitokodina fotsiny manaraka an'io any dia isy mony zavatra ohatra izao koa nefa io le hoe fanakorontanana io sa tsy fanakorontanana idany vinitira io resaka hoe fikolotana firenena mpiala-tany tsy ihany ngefantarika an'izany avitakely makaiky ary zany ny fotoanan'izao firenena zay tembe ahita vavolana amin'izany ina ny tena ho atao hoe ipetrahany lalàna tena matotra aza mitantana le firenena fampisarotana satria ohatran'ny misy mieritreritra hoe tokony hiverina Madagasikara ihany izy amin'ny zavatra vitany nefa zavatra mamoapady daholo ny zavatra tanaty ataon'ny mpititongana anatyvalominy dia inona zany tokony merika indray lalaka isorana vaovao amin'ny fotoanan'izao firenena amin'ny ahitana firenena hoe karakasa masy mandroso fa tsy andamina lava isaky mandeha zao hoe isaky fito taona fanjakana fana zara tatana mandroso ary voaro ny ain'ny olona sy ny fananany ny taranakitsika voaro
adihevitra lehibe mipoitra mihitsy zay zao toe-javatra kehitriny zao ny anjara toerany fokon'olona sy ny tokony ho fanampiana ny fokon'olona eo amin'ny fiarovany ny tenany sy ny fananany ny fiarahana miasa amin'ny reto le hoe hery fiarovana sy fandriampahalemany reto zay zao no misokatra amin'ity toe-javatra misy ankehitriny ity raha tsy tiatsika hoe de tena samy manefilefona daholo sy langilangy fa de ivadika biby daholo tsika menakavy zay moa le fandraisana ihany koa le hoe zao hoe le fotoana le hoe aneon'ny joron'ny malagasy satria manao le fanavozana le resahana teo tsisy le fanerenany anaovana andro matsofakon'olona fa le zay le misy le fingana amin'le fiaraha-metana disinitse fa satria raha tsika rehetra miara-metana koa de sarotra ihany satria misy tena tonga ao anaty le zarazara ao any de samy any de samy miaro ny azy ihany daloha raisiny anao miarapa to salama miarapa sokola miarapa no président Ibarabasika nel pahatovonandro no famindrapondroka tsy no nataotsika dia ny zava-misy zay le hoe zay indena ny olona no tsy fisiny fahalalana mahatonga antsika famoma iny zay fa maty ny fitsoran-bahoaka zay fa nampilamina atsika ve zany teny akato sy nitantarain'le namako fa lamba latsaka ho ny taloha de maka ny mampiakatra fotsiny hoe mafiarahamonina zany de mandray eo ampandraisana tonga de dora ampianatra